tsy ady novina nypetamika elona mihitsy a inona anao a zokony a malala tokony ataoko miona matetika tsy ady aminy mihitsy a fanolo azy. Ny gouvernement moa zany dia ao anatin'ny exécutif misy ny gouvernement ka zaho zany dia mieritreritra ny tokony tasiny gouvernement io dia ny fialana aloha amin'ny vahaohony olona zay mibaiko ny gouvernement teo aloha satria ny gouvernement tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina zany dia nobaikony ny ekipa ny Mamy Ravatomanga ka rehefa miala amizay capturation de l'état zay ny gouvernement mifandimby aty aorina dia amiko efa misy fandrosoany. Ny capture de l'état no tsy naombiazany Andry Rajoelina. Ny capture de l'état zany hoe zany fivangongony ny fahefana eo ampelantanan'ny olona visy ary fivangongony ny fahefana eto Antananarivo rery. Zay zany no tokony ialany io gouvernement io mba afana mandroso amin'ny republika manaraka satria raha mbola hobaikony ny olona visy hobaikony ny intérêt privé ny gouvernement dia mbola hiverimberina ny krizy eto Madagasikara. Voalohany aloha zany ny fanendrena ny chef de région zay voalaza ny constitution fa tokony ho fifidianana no afana mametraka amin'ny toerany ny chef de région. Io aloha zany no tena fosotra amin'ny tsy fandehanana makany amin'ny décentralisation. Io gouvernement mizoro ankehitriny io zany dia tokony hanarina an'izay lesoka zay voalohany zay izy vao mampisy ny fanantenana fa hiroso any amin'ny décentralisation ny firenena malagasy.